Raha ny tarehimarika farany dia 5% ny zaza malagasy ankehitriny no miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny 9% ankehitriny dia anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika. Ankoatra ny fahasahiranana samihafa teraka izany dia voalazan'ny mpahay toe-karena fa isan'ny fototry ny tsy fandrosoana ao amin'ny firenena iray ny tsy fananana sakafo ara-pahasalamana. Samy ahitana tsy fanjarian-tsakafo avokoa na eny ambanivohitra na any andrenivohitra. Eto Toamadinika Antananarivo no misy atsika. Ankizy amanjatony maro no toa nantetika asakazanina eto noho ny tsy fanjarian-tsakafo ianan'izy ireo. Anisan'ireny ny Tsilavina, zazalahy 2 taona, hatrany am-piterahana izy dia efa tojo-olana rahampitombona noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreniny. Ny antony tonga nahafinana anatina ity toerana ity izany dia tsy ampilanja ny zanako dia mba mitady fanampiana amin'izay tsy fampindany izay. Ny zavatra azoko tato izany dia nahazo amin'ilay koba omeko anazy dia nisy konkoa izany ny asa fivelomana maro. Arahana maso ihany koa ny fahasalaman'izy mianaka ary jeren'ny kazanina manokana ny fiahiana ara-tsosialy azy ireo noho ny fianam-pianakaviany tena marefo. Tsy mifototra amin'ny sakafo isan'andro rery tokoa ny fanjarian-tsakafo fa mandray sehatra maro. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia hita fa olana lehibe maneran-tany tokoa ny tsy fanjarian-tsakafo. Olana ihany koa ny fandrindrana ny asa amin'ny sahana izany. Teraka tamin'ny taona 14 ary ny sanina na Scolinap Nutrition, etsika iraisam-pirenena ny sanina ary miasa ho an'ny fanjarian-tsakafo ho an'ny zaza manomboka ao am-boka ka hatramin'ny faharoa taonany. Action contre la faim est dans le mouvement SUN au niveau international et à Madagascar depuis novembre 2013. Aujourd'hui, Action contre la faim est le point focal des organisations internationales, des ONG internationales pour le mouvement SUN. Le mouvement SUN est un mouvement international qui est centré autour de la lutte contre la malnutrition. L'objectif de ce mouvement est de faire en sorte que les différents acteurs concernés par la lutte contre la sous-nutrition travaillent ensemble, se coordonnent et facilitent une réponse à la fois multi-acteurs et multisectorielle au problème de la sous-nutrition. Firenena 10 maneran-tany ankehitriny no mivondrona ao amin'ny sanina izay toana ny gouvernemanta kanadiana, alemana, irlandais, hollandais, anglisy, frantsay ary ny vondrona eropeana. Sehatra maro samihafa raha teo no mifarimbina ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Madagascar est investi dans le mouvement SUN depuis 2012. Dans ce cadre-là, pour pouvoir répondre aux objectifs du mouvement SUN, il faut que des plateformes des différents acteurs soient coordonnées. Action contre la faim avec d'autres plateformes comme Warsalam ou comme la PFCE sont à l'initiative de la création de la plateforme des organisations de société civile pour le mouvement SUN. Noho ny fahatsapana io fifandraisan'ny sehatra maro amin'ny fanjarian-tsakafo io dia maro ankehitriny ny vondrona na fikambanana na rafitra mitsangana mitondra fampandrosoana amin'izay tandrify azy eto Madagasikara. Tao anatin'ny 20 taona mahery dia efa mihoatra ny 50 ireo latsaka hiasa amin'ny sehatra ny fanjarian-tsakafo noho ny tsy fahampian'ny fandaminana teo amin'ny asa tanterahana nefa dia samy miasa amin'izay fombany sy arak'izay lahara-pahamehany ny tsirairay. Tsy voatery mitovy koa ny hafatra ampitaina any ka mifamaofao indraindray na mety hifanipaka mihitsy azy eo mason'ny mponina. Ilaina arak'izany ny fandrindrana ireo asa ireo. Teraka tamin'ny 13 tokoa ny fiaraha-mentan'ny fiarahamonim-pirenena antsoina hoe INA ary ivondronan'ireo rafitra samihafa miasa na misy ifandraisany amin'ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Mpikambana ao amin'ny vondrona sanina izay voalazantsika teo ny INA ary efa hananika ny 50 ankehitriny ny mpikambana aminy izay mivelatra amin'ny sehatra asa samihafa. Ina moa zany dia andraisina avy amin'ny teny malagasy fotsiny izao izay mitoro zany hoe tokony hisy ny fanambarana ny hery misy tokony misy fiombonana satria izay dia midika fa ao anatin'ny diady hatrehany ity dia tsy mety ny mandeha irery na samy maka ho azy fa tokony havondrona ny hery satria lehibe dia lehibe ary midadasika ny sehatra hatrehantsika. Ny fandrindrana ny asa atao sy ny fampitovizana ny hafatra ampitaina arak'izany no fototra iangian'ny INA na azo fankatoavana avy amin'ny gouvernement izy.
marina fa ny ONN izay rafitra eo ambany fiahin'ny primature no rafitra lehibe indrindra miasa ho an'ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara ary mandrindra io sehatra io eo anivon'ny gouvernemanta. Maro ny antony mahatonga ny fanjarian-tsakafo tsy hoe aretina sambirery fotsiny na tsy fahampiany vokatra sambirery fotsiny fa be dia be zany ny antony mahatonga ny tsy fanjarian-sakafo ka raha hijery ny paikady amin'ny tsy fanjarian-sakafo zany tsika dia tokony havondrona ny hery rehetrarehetra dia ao ny fitondram-panjakana zany hoe ny gouvernemanta misy an'ireo ministère teknika rehetrarehetra reo dia sy ny ministère ny arabola zany dia ao koa zany ny secteur privé zay rehetrarehetra hiatavantsika hoe ny secteur privé rehetrarehetra dia hitaseho koa zareo amin'ny université zany hoe université manao ny recherche mikasiky ny fanjarian-sakafo sy ny hanatsarana azy dia hitasika koa zany ry zareo mpamatsy arabola sy mpanampy ara-teknika zany ataontsika hoe PTF zay manampy asika ao ireo rehetrarehetra reo zany dia efa mikaroka ary mikambana ao anatin'izay fitadiavana vahaolana zay fa indrindrandrindra zany dia ny société civile no antsoina indrindra mba hiara-miasa ary hamondro ny heriny koa zany ry zareo reo satria be dia be ary zareo reo no miasa ary manakaiky ny vahoaka indrindrandrindra zany no ka ireo société civile zany no antsoina mba hamondro ny heriny ary hiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana mba hoentina handresy an'ity tsy fanjarian-sakafo ity zany. Raha ny marina tokoa dia tsy zava-baovao ny endrika fifanomezan-tanana toy izao satria efa natsangana ihany koa tany amin'ny firenena hafa. Miverina ety Tomadingitsika miaraka amin'ny Tsilavina sy Tiana Renina. Isan'ny fototry ny tsy fanjarian-tsakafo ny anjady tamin'izy ireo ny tsy fananana fotom-pivelomana ara-dalàna raha tsy ahitana vahaolana io dia ho sarotra ho an'ny tokantranony ny hiala amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Etsy andaniny dia marefo ara-pahasalamana izy mianaka nefa ny fahafahana mitsabo tena koa tena voafetra. Noho io antony io no isian'ny rafitra hafa mitodika any amin'ny fahasalaman'ny reny sy ny zanaka. Misy arak'izany ny rafitra hafa mitodika amin'io sehatra io manokana. Ifindra toerana indray tsika Karosy Tito sy eo amin'ny Aserna izay manamafy ny fifamatorany fanjarian-tsakafo amin'ny fahasalamana sy ny sehatra samihafa. Marina mihitsy fa tsy vitan'ny fanoana ara-tsakafo ihany ny fiadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo fa mahakasika sehatra maro toy izany ny fahadiovana, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fiompiana, ny fambolena, ny ara-tsosialy ireo rehetrareo dia hetsika ireo dia mila atao mba hahafahana mijery ny vody alomberika tsy azona ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha jerena tokoa dia mifameno ireo sehatra voalaza ireo raha tiana ny andresy ny tsy fanjarian-tsakafo dia fototra iarahany rehetra miasa ny fanabeazana sy fanatsarana ny fahazarana ara-tsakafon'ny olona, ny fampidirana otrikaina samihafa amin'ny sakafony raha toka tsy ampy, ny fitsaboana sy ny tsy fanjarian-tsakafo mitaiza. Ankoatra ny fanohanana ara-tsakafo ohatra dia manara-maso manokana ara-pahasalamana ireo manatona azy ny fikambanana Aserna. Toy ny hita ety Tosy, toerana iasan'ny Aserna dia fianakaviana maro isa no mahazo tombony amin'ity fitsaboana ity. Ny vondrona ina dia azo eritreretana fa hanampy betsaka ny rafitra toy izao amin'ny alalan'ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana ny fianakaviana marefo. Etsy andaniny dia maro ireo mpiantsehatra no mitondra ny fahaiza-manaony eo amin'ny fanohanana ara-batana ny fianakaviana marefo. Toy ny AVDM mitodika bebe kokoa amin'ny fisorohana ny aretina, ny fanatanjahana ny olona mahazo tombotsoa amin'ny tetikasa ary ny fanohanana ny fidiram-bolan'izy ireo no tena imasony. Dia fijerina an'ilay ina dia mitovy tsara mihitsiny amin'ny vina izay eritreretinay hoentina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia izay mahavonina anay hitondra ny anjara biriky, hitondra ny traikefa ao anatiny. Faharoa manarakaraka izay koa dia ny tanjona zany izay eritreretinay dia tokony aomby be mihitsy ny tina ity satria anisan'ny sehatra anankiray goavana indray izay atenainay fa tena goavana hoentina miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha zoina dia mifameno tanteraka amin'ny sehatra ara-pahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy ny tanjona tiana tratrarina. Ny voary salama ohatra dia mbola mampifandray izany sehatra ny tontolo iainana ihany koa.
Arak'izany dia misy tokoa ny tombony andrasany amin'ny vondrona ina manomboka izao. Na amin'ny lafiny totsika hoe amin'ny lafiny ara-jiografika fotsiny ary hoe misy zao mety hoe ny sasana mety miasa fotsiny amina toerana kely, mety ho fokotany, mety amin'ny commune, mety ohatrany fa raha nefa ny ela dia afaka misana zavatra lehibe kotsika. Ary araka ny teniko teo koa misy an'ireo namana anatin'ny vovonana io izay tsy resaka hoe miady amin'ny fifanitsakafo fotsiny fa misy ohatra hoe ao koa no miady resaka tontolo iainana, fiarovana tontolo iainana, resaka momba ny sakafo, resaka fambolena ka mifameno daholo zany ny asan'ireo mpikambana ao anatin'ny vovonana. Toy ny Voary Salama dia mampifandray ny tontolo iainana amin'ny fanjarian-tsakafo ny ONUSF izay mitodika amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana ny tontolo iainana sy ny ala. Mifaningotra akaiky ary miantoka tanteraka ny famokarana ara-tsakafo mantsy ny fananantsika tontolo iainana sy ala tsara tantana sy mirindra. Tsy azo adino zany fa mifaningotra akaiky ary miantoka ny famokarana ara-tsakafo ny tontolo iainana sy ny ala raha tsara tantana sy mirindra izy io. Ary tsy tokony adino koa fa ny lalàna rehetra hitantanana ny tontolo iainana sy ala dia tsy inona kory fa taratry n'ilay lalàna ara-boajanahary izay mikajy sy miantoka ary mampateza eo arena voajanahary io mba holova hinjafy. Ka izay atao amin'ny ONUS fa na observatoire ny tontolo iainana sy ala zany dia manara-maso ny asa sy ny fepetra rehetra mahatanteraka izany fitantanana maharitra tontolo iainana sy ala izany. Ary dia mivondrona ho mpikambana feno ato anatin'ny ty plateforme hina ity. Arak'izany dia manamafy ny fifamatorany tontolo iainana sy ny fanjarian-tsakafo ny ONUSF. Raha iverenana kosa ny fanohanana ny olona ara-batana dia azo tonoina eto koa ny PSI Madagasikara anisan'ny hetsika entiny ny fampiasana ny zaza-tomady, vokatra be vitamina sy mineraly amin'ny sakafo ny zaza enina ka hatramin'ny 13 volana. Ny zaza-tomady dia nampiroboroboana tamin'ny alalan'ny tambajotra atona hoe top réseau iarahan'ireo mpitsabo miasa eo anivon'ny mpiara-monina. Manatona ny olona any an-tranony koa ny mpanentana ara-pahasalamana mifanakalo hevitra amin'ny mponina. Matanjaka ny zaza ao amin'ny zaza-tomady. Tena tahoroko so dia tsy maharaka ny fanomeza zaza-tomady amin'ny tanàna misy anay. So ihany ny zaza-tomady dia tena mampanentana fahasalamana anay amin'izany izay tsy nijalina dia tena nalavitra. Raha izay ny mahakasika ny sakafo sy ny fahasalamana dia misy koa ireo mpikambana ao amin'ny ina mikatroka amin'ny fanabeazana. Ho an'ny SOS Village d'Enfants, toerana fitaizana sy fanabeazana ireo ankizy tsy manam-pià dia isan'ny singa iray manandanja ny fanjarian-tsakafo. Rehefa voamarina fa andry hampaharitra ny fanjarian-tsakafo ny fianarana sy ny fiofanana amin'ny asa dia omen'ny SOS Village d'Enfants tontolo milamina ahafahany manaraka izany ny ankizy. Mianatra amin'izay lasa tafita, ankoatra ny fianarana, voakarakara ara-pahasalamana, manana fianakaviana. Raha mijanona amin'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampiofanana isika dia afaka mitozika ihany koa amin'ny tantsaha izay mamokatra ny ampahany betsaka amin'ny sakafo ho an'ny malagasy. Isan'ireo mahazo tombony manokana amin'ny fanohanana ara-teknika azy ireo ohatra ny tantsaha tohanan'ny BIMTT. Ny fahatsarany aloha dia tsara noho ny taloha. Ny vokatra koa betsaka noho ny taloha mbola tsy niofana zany dia manatombo koa. Toy izany koa sehatra iray tsy afa-miala amin'ny fanjarian-tsakafo ny rano fanadiovana sy fidiovana. WaterAid Madagasikara dia miasa amin'ny famatsiana rano fisotro madio sy ny fanentanana amin'ny fanadiovana sy ny fahadiovana io dia miara-miasa akaiky amin'ny fikambanana isan-karazany ary mitsinjo manokana ireo mponina marefo ka anisan'izany reny sy ny zaza. Ny fiatsaran'ny fiainam-ponina tany amin'ny toerana sy voatra ny asan'ny WaterAid dia mampirisika azy hatrany hivelatra sy hanaova indodra rà io famatsiana rano fisotro madio, ny fanadiovana ary ny fidiovana resahana io. Resy lahatra ny WaterAid fa singa lehibe ho an'ny fanjarian-tsakafo ny rano sy ny sehatra hiasana ka antony mahatonga azy ho mpikambana amin'ny ina. Raha fehezina ireo rehetra ireo dia ny fandrindrana ireo fandaharana asa marobe mifandray amin'ny fanjarian-tsakafo no fototrasan'ny ina ary heveriny no isan'ny fanalahidy voalohany amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Mbola maro tokoa ireo malagasy toa ny tsy lavina sy ny reniny miandrandra vokatra tsara kokoa hatrany amin'ireo mpiatsehatra mba hamingorana tanteraka ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.